Natolotra an-dramatoa Beatrice Atallah filohan'ny vomera maleotena misahana ny fifidianana na Cenit tetsy amin'ny kianja mitafon'Ankorondrano io hariva io ireo fitaovana entina manatanteraka ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ireo distrika voatery naverina izany. Ny sokan-dranoano ny fampelezan-kevitra ho an'ireo farim-piadidim-pifidianana miisa efatra izay naverina fifidianana solombavam-bahoaka dia i Sainte-Marie Marivoy Ambanja ary Beloha-sur-Tsirbina. Ao anatin'ny fiara-miasa amin'ny vondrona iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny PASEM dia natolotra an-dramatoa Beatrice Atallah filohan'ny Cenit tetsy amin'ny kianja mitafon'Ankorondrano tokoa ny valopy farany amin'ireo fitaovana entina manatanteraka izany fifidianana solombavam-bahoaka naverina izany. Tsy azo anaovana osika reto bulletin vaovao reto hoy ramatoa Beatrice Atallah. Tena tsiny manokana hoe élection législative partielle 2014 ka zay mitetetika fa ampiasan'le bulletin taloha zany dia tsy anakery zay bulletin zay. Raha ny anatin'ny bureau de vote dia mazava ary hotenenina amin'le olona omena formation koa dia misoratra ato hoe fifidianana solombavam-bahoaka ampahany 2014 ka dia tsy marina zany no filazana fa hoe misy bulletin efa mandeha any na ny imprimé rehetra na ny bulletin dia misy an'izay zavatra zay ka zay zavatra zay mba hialana an'izay zany satria inona ny antony maromaro zany ny olona efa nandefa fitoriana taty aminay laza fa ny bulletin efa misy manao photocopie ony efa misy bulletin ampiasaina ony ihany za zany dia mbola mamerina foana hoe ity bulletin ity na atao photocopie azy dia misy zavatra anatin'reto ligne reto tsy misy afa-tsy ny imprimeur sy za rero mahalala an'izay zavatra zay ary appareil manokana no hijerena azy ka raha ohatra le olona mitory tonga aty amin'ny foiben'ny Cenit le bulletin satria makaty ty bulletin ty anatina gony dia azonay verifiena zay zavatra zay. Anainga amin'ny farany herinandro avy zao ny bulletin sy taratasy-pifidianana ho an'ny distrika Marivoy, Ambanja ary Beloha-sur-Tsirbina. Amin'ny 12 aogositra ho avy zao kosa ny an'i Sainte-Marie ka nanofa fiaramanidina manokana mihitsy ny Cenit hitomana azy ireo. Amin'ny 20 aogositra ho avy zao moa no atao ho ity fifidianana solombavam-bahoaka naverina ity.